Orange, eo anilanao. Falmerabantsika tsiraray avy a, falmeraban'ny Clona ihany koa. Miarabanao maiky. Ya, tonga soa indray ato anatin'ny fandaharana Zapari izay hiopana kokoa amin'ny fetim-pirenena isika ato anatin'ity fandaharana ity. Ka fandaharana indray miseho, tsy misy fitohizana, tsy misy fiverenana intsony fa izay no arahantsika entina karazana ny Madagasikara amin'ny alalan'ireo talenta izay manavao ny kolontsaina amin'ny alalan'ny fitiavana sy ny fomba ankehitriny. Tena miavaka tokoa arak'izao hitanareo izao ety Andohalo no misy anay manao tournage. Ka anokafantsika an'ity andihany androany ity ary dia hiaraka amin'olona mitondra ny hoe endrika ny hatsaran-tarehy sy ny famoronana antsika. Tsy iza moa izany fa Marie-Laure Tsomatana. Izy io dia mpamorona lamaody, manam-pahaizana sy manam-piniavana ary koa hoe nahavita nampitambatra ny hoe entin-drazana sy ny teknôlôjia vaovao. Eka Clona, ka ho hitantsika ato anatin'ity fandaharan'ity ary hoe inona na tonga ny talentany sy ny fiaramiasan'ny Orange Madagasikara ary ny fitafintsika nentim-paharazana hita ao anatina jeu vidéo maneran-tany amin'izao fotoana izao The Witcher, Minecraft ary ny The Sims. Ie, ka andao ary tsika hiditra lalindala kokoa anatin'ny tontolony amin'ny alalan'ity fanadihadiana ity. Dawary. Za zegny mbola hely mamako nanjaitra dia za morimory latabatra kely magnamboamboatra papoety amina carton dia magnamboatra amina taratasy jiaby zegny dia avy za kafa bebe dia nahazo papoety dia amin'ny lamban'ny papoety igny zegny anjaivako azy dia like mbola hely zegny za fa nanjaitra fa mamako fa maty za 12 taogna dia za tsy nanjaitra eky adignako feky hoe karakory resaka zaitra zandriko magnana dà raiky zay mpanjaitra koa izy nalazalaza koa izy teto. Dia avy takeo amin'izay za kafa niteraka zanako igny dia nanomboka tamin'ny 1998 za nanomboka nanjaitra. Tamin'ny 2016 zegny za nanaboaka collection, agnarany collection i tsara soa dia lamban-databatra nivangaiko ta bazary, nivoako lamba maro tsara dia naboaka tamin'ny ta Paris zegny raha io tamin'ny Salon des Miroirs. Avy takeo nandesiny tamin'ny Festival de Cannes dia nanomboka tamin'iny za avy takeo nagnano transformation fa zegny za amina akora malagasy dia nanaboaka collection hafa koa za épuré amin'ny lamban-databatra avy Nosy-Be, broderie de Richelieu dia avy takeo nanaboaka hafa koa za tamina lamba mena ndraiky tsihy tsodrano dia nanjary karaha hoe tian'olo mafy be zegny satria za mitondra Madagasikara à l'international dia avy takeo moa fa ela be koa nipetraka tandafy tagny dia io za hoe andeha hody donc za hitondra le anjara biriky mba maromaro koa zegny zaza aty afara hoe mahita hoe antsika ty moa vao misy mampanjary antsika fa tsy raha tsy manjary fa raha volagniny resaka Madagasikara ndraiky resaka malagasy dia le anjara biriky zegny le fahaizako nandesiko taty zay za magnana filleul za magnano partage de transmission hoe amiagna zegny zay raha mbô hain-tegna zegny za saigny dia avy eo za nagnano collection zegny nagnano raha moderne be satria za nipetraka tandafy tagny ela be dia tagny za nanomboka azy dia za nagnano raha moderne très européen occidental zegny raha nataoko dia ndraiky andro za nandeha nagnano vacances taty dia za ty hagnano raha mbô ahaizana gasy za zegny dia nivanga lamban-databatra ta bazary dia igny amin'izay nataoko transformation nagnamboarako robe dia niprésentena tamin'ny Festival de Cannes dia niprésentena tamin'ny Salon des Miroirs dia misy messagen'olo aby tegna nandona be za nisy mivôlagna aminahy matetiky hoe zay taloha magnitra zay malagasy fa depuis anao hitanay magnaboaka raha malagasy atsika io zay tegna
fiera zegny zahay malagasy. Za avy takeo nagnano collection transformation fa am'zay nataoko avy takeo nagnano broderie de Richelieu de lampadatabatra nivangaigny ta Mosibe. De zegny nahatonga za nody depuis 2019 za nody. De za mipetraka eto zao. Izy zegny culture batary io zegny sambany nisy culture africaine zegny tafiditra agnatin'izy tamin'ny taogno lasa igny de zareo nitady firenena efatra zegny safidian-jare. De za zegny contacter-ny Publicis, agence Publicis zegny à Paris agny zare. Fa Orange zegny nivôlagna tamin-jare hoe zahay mila skin agnatin'ny firenena efatra en Afrique de za zegny voafidy de nasain-jare nagnano croquis za de nagnano croquis, nagnano proposition de tamin'ny voalohany zegny karaha futuriste be zegny raha nataoko de hozy-jareo ataova plus tradition raha ty fa tsy atao futuriste be kare de nagnano croquis hafa koa de nalefa tamin-jare takagny de validé de zareo am'teny mbôla mila jaifina am'zay izy ty hozy-jare satria mila tegna le ravin-damba zegny am'zay afaka exposenay izy izy ka fa vita ka fa mandeha tsara be communication amin'ny culture avatar. De afaka ka fa vita am'zay skin masculin zay satria skin an-dehilahy zegny nasain-jare nataoko tamin'ny voalohany de nalefa tamin-jare tagny de asa 6 mois 1 an après zareo de nicontacter za koa i agence Publicis de hoe aleo ndraiky antsika hagnano skin féminin de viavy ndraiky zegny andeha ataontsika. De tamin'le skin masculin zegny za nampiasa sobaya, lamba mena, tsihy de voavoan-draha avy agnaty alantsika aby regny natao collier karakarahan'zay. De tamin'ny skin féminin ndraiky nampiasa lambahoany, le totem amin'ny lambahoany igny de tsihy de raffia de mbola voavoan-draha avy Mosibe agny koa zegny natao haingon'ny lamba io zegny. De nijaifigny lamba io vangaina nijaifigny de ka fa mbozaitra am'zay de nalefa tamin-jare tan-dafy takagny de nalefa tan'Afrika takagny lancement-ny jeu vidéo io de tsara feky tsara Madagasikara zegny agnatin'ny jeu avatar zegny strong. Kosa atrimo ity andiany ity de ampisongadina ny hoe talenta malagasy de noho izany de andray talentan'ny lamaody malagasy tsika. Marie-Laure Jomatana no anarany de mba mangataka tehaka aminareo ara azafady. Salamo! Mandroso! Faly miarabany Marie-Laure, tonga soa eto amin'ny fandaharana za pare. Faly andre mandray za koa falifaly tonga aketo. Sotra betsaka tonga. Misy fanontaniana kely manetikitika anay vao avy nanaraka ny tantaranao tsika atao de ny fanontanianay de hoe ohatrany ahoana ny fihetsem-po, ohatrany ahoana ny ao an-tsaina sy ny ao am-po hoe mahita ny zavatra noforoninao mandeha eran-tany amin'ny alalan'ny jeu vidéo zany. Izy za ravoravo faly satria tsy hoe ninaraiko fogna zegny fa hoe Madagasikara mihitsy zegny raha tiako aboaka ake ka tsy hoe Marc Jomatana de mampietsy fo tegna mahafinaritra sady voalohany koa hoe jeu vidéo io agnatin'ny Afrika zegny culture africaine zegny tonga agnatin'ny jeu vidéo io voalohany zao de falifaly représenter gasy jiaby na magnaraka antsika amin'ny raha ty. Ia, de efa misaotra anao aloha zany tsika malagasy rehetrarehetra mitondra zay. Ie, tena hita hoe misy tena finiavana, tena misy engagement be amin'ny zavatra ataonao de hitanay koa hoe tena misy an'le zay teneninao zay hoe ny malagasy rehetrarehetra no atao hita an'izao tontolo zao. Ahoana no tamin'ny fotoana inona sy ahoana no nahatonga sainanao hoe nomerika sy ny digitaly no ahafahana mety mamoaka an'izay koa? Za zegny tsy hoe za mihitsy ny tegna nagnano azy fa c'est Publicis ino moa boîte-na publicité à Paris zegny contacter-ny Orange International io mitadiava ndray designer zareo nisafidy pays efatra de atsika zegny agnatiny de zany nandifasan'jareo mail hoe zahay misy projet hagnano skin pour des jeux vidéo hoe Minecraft ndraiky Sims de anao ka witcher anao ka hagnano proposer-nous raha mety culture gasy zegny de zegny nahatonga za nagnano azy de miproposeko hoe lamba mena, tsihy, sobaya, voavoana kakazo avy amintsika Madagasikara aketo nafangafangaroko zegny hoe tsy hoe Antananarivo fa nafangafangaroko nord sud. Zay moa malagasy atsika. Ia, tena mahafinaritra be zay, mahafinaritra be hoe justement zany rehefa tena manana finiavana sy fitiavana an'ilay zavatra atao ianao de afaka tonga n'aiza n'aiza. Ia,
Absolument, tek tarabien. Sotra betsaka ny vahiny teto aminay Marie-Laure. Tsy misy pisana misafiana andray. Ia, tsisy isarany. Dia izay no mamarana ny firesadresahana tamin'ny Marie-Laure Tsoamatana dia manome fotoana anareo indray amin'ny vahiny manaraka. Fa ao ambadik'ireo famoronana dia misy tantara manokana tsirairay. Tsy aveza moa izany fa nolovainy tamin'ny fianakaviany ary hoentiny hanorenana ny ho avy sy ny andavanandrony. Ho an'i Marie-Laure, tsy natao ho tahiry fotsiny ihany ny maha-malagasy fa natao iainana, indrindra miaraka amin'ny fianakaviana. Fahitako jeu vidéo ty zegny lasa karaha manintogny za be, karaha lasa tia soma izy fogna zegny za satria misy partinazy agnatin'le jeu satria za manko gasy donc lasa manintogny zegny le raha. Yes! Oh là 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 là. Zay ho vitako. Za defa de lasety. Tsy vita chatona. Aveny lotoviny raha io lamba tsara be nahy. Ia dia i jeu io zany efa télécharge efa manjary somaigny dia za moa mbola anaty hoe zanako andafy agny zareo dia za koa fa mandeha mamangy zareo akagny dia hitako zareo misaoma raha io, zareo tegna fier mihitsy hoe raha ty avy Madagasikara mamanay nagnano azy, zareo miaraka misaoma miaraka amin'ny copain-jareo jiaby ake tegna falifaly zareo. Ary maro koa zegny olo misaoma azy io tsy hoe zanako fa c'est toute une génération zegny parce que izy novolaniko zegny hoe voasamba zegny Afrique agnatin'ny jeu vidéo mais à l'international. De toute façon l'Afrique se réveille. Dia le malatsara azy koa zegny zanako moa métis gasy dia zareo mahay culture gasy fa zareo zegny tsy mahay hoe ino tsara le akora malagasy, ino tsara le tradition gasy dia i raha natao agnatin'ny skin jeu vidéo io zegny dia antsika zao zegny maro zegny olo eran'izao tontolo zao hoe découvrir hoe karaha ty moa culture gasy zegny, magnano ty moa ravin-damba ampiasaigna, ino karazan-draha karaha veto dia izy koa zegny efa nisy expo koa zegny tamin'ny porte de Versailles tamin'ny taogno lasagna. Resaka jeu vidéo le raha dia skin-ntsika gasy iny zegny nataon'zareo tagnatin'ny sur le plateforme Orange zegny dia za nandeha takagny avy aty zareo nandeha takagny za dia za koa fa nanoko nizahazaha i raha io tegna nanaitra olo feky olo jiaby mandalo agnatin'ny salon io amin'ny stand-n'ny skin-ntsika iny tegna novorian'olo tegna hoe curieux olo ino ty satria raha io koa moa lamba mena nampiasaigna ndraiky rafia mena dia Orange Madagascar moa zegny vu que antsika zegny nandeha anjara tam'le raha dia Orange Madagascar zegny contacté za hoe allo amin'izay hagnano comme le skin nataonao satria efa ilancé les jeux. Mamirapiratra maneran-tany ny kolontsaina malagasy no nitetika asa cultural avatars izay tohanan'ny Orange. Oh, petite chanson. Check out the real situation. Nation war against nation. Taorianan'iny fanadihadiana faharoa iny isika dia iverana indray hiaraka hitafa miaraka amina vahiny indray eto anatin'ny fandaharantsika zapare ity. Hiaraka andraindray isika ny mpisolon-tena an'zareo avao amin'ny Orange Madagascar i Karen no miaraka amintsika. Ndao ampandrosoantsika ary izy e. Tsodraso Karen, ndao asterantsika. Ia, Karen, akoatra ny fahalalan'ny be sy ny maro hoe Orange dia tambanjotra hitantsika tamin'ny alalan'ity fandaharana zapare ity fa betsaka ireo engagement na ny fitsorohan-tena manokana hoentinareo. Ny fanontaniako dia tsotra, inona no anjara andraikitra hoentin'ny Orange Madagascar mba ahafahana mametraka na mivaloriser an'izay kolontsaina izay dia amin'ny alalan'inona ihany koa. Araka lazainao teo dia Orange dia tsy tambazotra fotsiny ihany fa izahay moa zany misehatra amin'ny nomerika dia ny nomerika no ampiasainay hitondrana ny kolontsaina malagasy ivelany tiako tenena hoe any amin'izao tontolo izao sy ho antsika izay eto an-toerana. Anisan'izay cultural avatar izay projet an'ny groupe Orange moa izy io fa tsy amin'ny Madagasikara irery fotsiny, nitondrana ny fitafy malagasy
ho hitan'izao tontolo izao satria na aiza toerana misy anao dia afaka ampiasaina ny anaty jeu vidéo amin'izao fotoan'izao ny fitafy malagasy izay novokarin'ny Jamatana moa zany. Izahay mbola izay fotsiny ihany aloha fa mbola ho avy ny tantara manaraka dia ho hitanao eo hoe ohatrany ahoana ilay application any Orange ao anatin'ilay fitondranana ny kolontsaina malagasy hivoatra kokoa sy hivelatra kokoa. Mbola ho hitantsika manaraka io zany aloha fa za miala lavitra ianareo fa naizana zany aloha dia isaorana fenanao niaraka taminay na maliny izay fanontaniana izay. Misaotra betsaka Mike, amin'ny manaraka indray. Raha niresaka ny tontolon'ny ahianga sy ny jeu vidéo isika androany amin'ny herindray isika dia hiresaka ny tontolon'ny lalana sy ny mozika. Tiana moa zany fa ny hoe gadona rapy dia ho jerentsika amin'ity fanadihadiana kely ity zany. Ary raha fitaratry ny lovantsika ny lamaody nomerika ary koa ny mozika no gadona mampiana azy, andao ary hiaraka hiroboka amin'ny tontolon'ny rap malagasy miaraka amin'ny kolontsaina mainty amin'ny fandaharana manaraka. Fijery vaovao mahakasika ny kolontsaina ary indrindra ihany koa ika mafy ho an'izay famoronana malagasy cyclone. Ie, dia isaorantsika BDP Marie-Laure Jamatana niaraka tamintsika nijarany talentany sy ny finiavany dia isaorana ihany koa nareo nanatrika sy manaraka ny fandaharana tamin'ity andiany voalohany ity. Ie, fa na izany aloha aza miala lavitra fa amin'ny herinandro isika dia mbola hiresaka tontolo hafa indray ny mozika rap malagasy no hoentintsika eto anatin'ity fandaharana Zapare ity. Ie, fa mialohan'izany aza adino ny manaraka ny pejina ita izay Mike dia ny pejiny Orange Madagascar izay ahafahanareo manaraka ny vaovao momba ny fandaharana sy maneho izay eritreritra rehetra. Zay raha fa velomandray Orange, Ioanni Lanao.